fifaliana indray ry mpiara-mianatra namana isany no ifankahitana itava aminao amin'ity sabata faharoapolo volana febroary ity. Tombona aminao mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo. Ka ny firariana dia ingany ny fotoana iarahantsika eto mba hitondra fitahiana manana ambiampy ho an'ny tsirairay avy. Milohan'ny idirantsika amin'ny dinika ifanaovana dia andeha hivavaka isika ka ny namako ato no andeha hampitay antsika amin'izany vavaka izany. Ary hivavaka isika raha inay izy ny an-danitra dera sy laza no tolotra ianao ny amin'ny fotoana nomeno anay indray ahafahanay hianatra ny teninao. Ka dia irao ny fananao masina hanazava ny sain'ny tsirairay avy mba azonay mahafantatra ny tianao ambara. Ary hatreo izao fotoana izao ho antra-kasitrahana eo anatrehanao. Tononona amin'ny aran'ny Jesosy ny vavaka miaraka amin'ny famelany elokay. Amen. Amen. I Kristy ambonin'ny zavatra rehetra. Izay no dinika ifanaovantsika androany indray izay miompana amin'ny bokin'ny Kolosiana. Amin'ny bokin'ny Kolosiana moa dia ahitantsika hoe Kristy mampifandray ny lanitra sy ny tany. Miaraba anareo mianadahy tafahoanandray amin'ity androany ity. Ny firariana dia mba samy mahita fifaliana isika rehetrarehetra amin'izao sabata izao. Misy andininy natao tadidiana somary lavalava izy io mba tsy isian'ny fahadisoana atao vakiana. Vakiantsika izy androany mangataka anao mba hijery an'izay. Kolosiana toko voalohany ka ny andininy 5:10 ka hatramin'ny andininy 7:10. Izy Kristy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lahy matoa talohan'izao zavatra rehetra izao. Fa tao aminy no nahariana zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady eo aminy no haretany zavatra rehetra. Sola toko. Ry mpiara-mianatra namana, amin'ity zany sika dia resaka amin'ny bokin'ny Kolosiana sy ny manaraka rehetra. Tamin'ny fantatsika tsara fa tany amin'ny lesona ny arahantsika tany aloha tany, dia tena fifaliana ho an'ny Paoly no nivavaka ho an'ireo membre amin'ny fiangonana tany Kolosia. Ka ny indrindra mba andehanan'izy ireo miendrika ny tompo, mba hahatonga azy ireo hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tamin'ny herinandro kosa isika dia fanambarana manokana, fanambarana mifeno, miezinezina mikasika ny amin'ny Jesosy no resahantsika eto androany. Ka nampitondraina ny lohateny hoe Kristy amboniny zavatra rehetra, izany hoe ny firariana sady ety am-piandohana izany. Izao andeha isika rehetrarehetra samy hametraka ny Kristy ho amboniny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Hoy zarantsika telo ilay dinika ifanaovana. Ny voalohany dia ilay hoe Kristy ilay endrik'Andriamanitra tsy hita. Ny faharoa resantsika dia hoe Kristy ilay fiandohana. Ary ny fahatelo farany dia hoe Kristy ilay fampihavanana ho ahy sy ho anao. Zay zany ny dinika ifanaovantsika eto androany. Ny voalohany dia ilay hoe ilay endrik'Andriamanitra tsy hita, ilay Kristy ilay endrik'Andriamanitra. Rehefa mijery fitaratra isika dia samy miara-manaiky fa ny endrika ao no hitanao eo. Ary endrika izay fisaka, ny lavany ihany no hitanao ny sakany. Ny sasany indray dia mba mijery amin'ny alalan'ny sarivongana, sary voasokotra zany. Mety maneho ilay sary izy fa hafa ihany ilay hoe sady miaina, mietsika no afaka manao izay atao. Ty resaka ty lesaka Kolosiana ty dia misy hoe Paoly dia nilaza hoe amin'ny 5:10 izy no endrik'Andriamanitra tsy hita. Ry mianadahy dia metraka fanontaniana hoe ahoana ilay hoe endrik'Andriamanitra? Ahoana izy io? Ahoana ilay hoe endrika? Asa izy ny mba hiteny aloha nareo mianadahy? Faly miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra sy ny mpiara-mianatra rehetra amin'ity sabata maraina ity. Fiadanan'ny tompo ane ho aminareo tsirairay avy. Miaraba anareo amin'ny rahalahy ihany koa. Ingane samy ahita avy ity amin'Andriamanitra isika tsirairay avy.
amaly ilay fanontaniana hoe ahoana moa zany hoe endrika Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny enina amby roapolo sy fito amby roapolo izy dia niteny hoe andeha isika morona olona araka ny endritsika, araka ny tarehintsika. Izany hoe ilay endrika Andriamanitra zany dia azo nampitaina ho amin'ny olombelona, satria ilay olombelona ilay olona noforonina izany araka ny endriny. Rehefa niteraka indray Adama ilay voaforona dia niteraka araka ny endriny, mimpita izany ilay hoe endrika avy amin'Andriamanitra. Fa izao no mampiavaka azy, satria hoe endrik'ilay Andriamanitra tsy hita dia izao mampiavaka azy. Izany hoe ny olombelona zany dia nohariana hitovy aminy, hitovy be aminy arak'izay tratra izany. Ka izao na ara-batana io, na ara-panahy io, na eo amin'ny ara-pifandraisana io, eo amin'ny lafin'ny asa, eo amin'ny lafin'ny rehetrarehetra izany dia nampitain'Andriamanitra ao amin'ny olombelona izay fitoviana araka ny endriny izay. Nampalahelo anefa dia vetivety dia simba ilay endrika Andriamanitra, satria niditra ny fahotana. Manimba ny endrika Andriamanitra amiko, manimba ny endrika Andriamanitra aminao ry mpiara-mianatra namana isany, ny fidirany fahotana eo amin'ny tsirairay avy. Resaka Jesosy moa no resantsika hoe Jesosy ambony zavatra rehetrarehetra, manoana izay endrika Andriamanitra izay. Satria Jesosy ilay endrika Andriamanitra, izay ny fizarana voalohantsika, moa ve mba hita teo amin'ny Jesosy? Jesosy ve tena maneho an'izay endrika Andriamanitra izay? Tena mitovy ve ilay Andriamanitra raha izy Jesosy? Faly miaraba ny mpiara-mianatra ny leson'ny sekoly sabata isika dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika sy ny tokantranontsika tsirairay avy. Faly miaraba aminareo mianatra ihany koa tratra ity fotoana mahafinaritra ity indray ahafahana miara-mianatra ny lesona. Mahafinaritra ilay fanontaniana hoe moa ve Jesosy maneho zany endrika Andriamanitra zany? Ny lesona zany dia mahafinaritra ary tsy pihan'ny lesona mihitsy hoe amin'ny alalan'i Jesosy dia azontsika atao no mahita an'izy, mahita an'Andriamanitra zay tsy hita maso. Zay ny voalaza ny ao amin'ny Jaona toko 7:17. Izay nahita dia nahita an'izy ozy, nahita andray. Mazava zany fa maneho an'izy ihany koa zany Jesosy, maneho ny endriky indray. Zany hoe mitovy tanteraka amin'Andriamanitra ny maha-izy azy. Jesosy zany no fisainan'Andriamanitra natao reny sofon'ny olona, ary toetran'Andriamanitra natao ho hita amin'ny mason'ny olombelona mety maty. Zao no voalaza ny ao amin'ny Jaona toko 7:17. Izao sy ny ray dia inona? Iray ihany. Zany hoe zay nahita an'i Jesosy zany dia nahita an'izy, nahita an'Andriamanitra. Io zany le maneho, tena azo antoka mihitsy hoe maneho ny endrika Andriamanitra tsy hita maso Jesosy. Ry mpiara-mianatra namana, Jesosy ilay endrika Andriamanitra tsy hita. Ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 1 izy dia milaza ny fanambariana izay teny namantsika teo izay hoe andiny voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Dia zao voalaza amin'ny andiny 4:20. Ilay teny dia Andriamanitra dia nolazainy manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninany. Ny tena ny lesontsika zany dia milaza mihitsy fa Jesosy ilay teny tonga nofo, ilay Andriamanitra tonga nofo. Ity am-piandohana zany ry mpiara-mianatra namana isany dia hitesarika sahady ny faharisan-daharontsika. Tsisy fisalasalana ny ten'Andriamanitra. Milaza fa Jesosy Andriamanitra izy. Jesosy dia tenin'Andriamanitra, dia tena Andriamanitra hitan'ny maso, ampinoana no aneketsika azy teny ambara. Anamafisako kely an'izay dia ao amin'ny Jaona toko 7:7-10 izy dia miteny hoe lazaiko aminareo marina tokoa Jesosy
fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Zany hoe efa izy talohan'ny zavatra rehetra izy. Andriamanitra izy zany naseho ho tonga nofo. Jesosy raha teo moa rehefa niteny foana mandrakariva nampiasa an'ilay hoe izaho izy izay maneho an'Andriamanitra. Ny bokin'ny Exodosy moa hoe izaho izay izy. Dia Jesosy koa nampiasa an'izany fony izy tety hoe izaho ny mofinaina. Izaho fananganana maty sy fiainana. Izaho ao amin'ny ray. Izaho ny fahazavana izao ny tontolo izao. Ry mpiara-mianatra namana aza misalasala. Aza asiana fiambambana ny faneketsika fa Jesosy ilay endrik'Andriamanitra tsy hita. Izy ilay teny tonga nofo ka nonona tamintsika. Dia jerevintsika ny fizarana faharoa ilay hoe ny fiandohana. Raha vao resaka fiandohana isika dia zavatra telo no resantsika eto ry mianadahy dia ilay hoe lamatoa. Zay ny voalohany. Dia ny faharoa satria izy ny fiandohana lohan'ny fiangonana. Dia ho resantsika izy koa nefa ny voalohany. Ahoana mba fomba ilazantsika ny hoe ny lamatoa ary voalohany? Inona ny tena tiany soratra masina resahana mikasika ty hoe lamatoa ty? Fa inona loatra ilay hoe lamatoa? Inona ny hevitra ny lamatoa raha ny Baiboly no jerena? Dia mijerevantsika hoe inona ny mikasika an'ity lamatoa ty? Ka moa ve izay resaka resahana momba ny Baiboly izay afaka manito koa an' Jesosy fa Jesosy no lahy matoa amin'izao zavatra rehetra izao ka ahatonga eritreretra manao izy no ataoko ambony zavatra rehetra. Lahy matoa amintsika amin'izao fotoana izao dia lahy matoa dia zanaka voalohany dikan'izay. Fa raha ny Baiboly no jerentsika dia manasongadina fa ny antsoina hoe lahy matoa dia misy fifandraisana manokana, manana fifandraisana manokana amin'ny ray zany. Zanakalahy io zany amin'ny rainy. Zany hoe na fahafiry zany na tsy voalohany ary eo amin'ny fahaterahana dia izao hoe rehefa nisy fifandraisana manokana, fahamboniana manokana teo amin'ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka dia izay no antsoina hoe lahy matoa zany. Tahaka ny ohatra hoe ndehantsika indray ohatra hoe teo amin'ny Isaka sy Jakoba izao dia i Jakoba no lahy matoa. Teo amin'ny Josefa, teo amin'ny zanaky Jakoba zany, i Robena lahy matoa fa i Josefa no raisina ho lahy matoa. Dia tahaka izany koa ohatra hoe rehefa taty aoriana i Davida izao. Davida zany dia nilaza zandriny indrindra izy teo amin'ny zanaky Jesy fa zao kosa Eliaba no zokony. Eliaba zokony. Fa rehefa voaositra ho mpanjaka izy nosoroana mpanjaka dia lasa izy no antsoina hoe lahy matoa. Ozy ny ao amin'ny Salamo 5:20 dia milaza hoe ary izao kosa na ho azo lahy matoa ambony indrindra mpanjaka ny tany. Tsy teo amin'ilay rahalahy ihany izany fa hatramin'ny mpanjaka ny tany ihany koa antsoina hoe lahy matoa koa Davida. Izay zany ny endrika isehoan'ilay hoe lahy matoa ao amin'ny Baiboly zany. Tsy filarana zany no itonana azy fa ny hoe arakaraka ny fifandraisana eo amin'ilay rainy zany amin'ilay zanaka. Hitantsika tamin'ny izay tokoa ny zatra nisy nanana fifandraisana akaikikaiky koa tamin'ny rainy Isaka no raha oharina tamin'ny Ismaela. Dia tahaka izany koa i Jakoba raha oharina tamin'ny Esau. Dia tahaka izany koa i Josefa raha oharina tamin'ny Robena ary tahaka izany koa Davida raha oharina tamin'ny Eliaba. Ka mipantany mipetraka ary dia izao hoe inona no nahatonga ny Paoly ary iteny amin'ilay teny amin'ny Kolosiana toko voalohany ka ny andininy fahafiry izy iny fahafito ambin'ny folo. Hoy izy hoe andiny 5:20 izy no endrik'Andriamanitra tsy hita lahy matoa taloha izao zavatra rehetra izao. Inona ilay hoe Jesosy? Ahoana no ilazantsika hoe Jesosy no lahy matoa amin'izao zavatra rehetra hitantsika izao? Mahafinaritra be ilay fanontaniana ary rehefa somary nianarana ary lesona dia indroa mihitsy Paoly no nilaza izay fomba samihafa izay. Fa Jesosy ninona izy lahy matoa ny zavatra rehetra. Raha jerentsika izao ilay tsenjery dia izy hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany ary izy no talohany zavatra rehetra. Mbola tsy nisy zany nahariana dia efa ninona izy? Efa izy. Dia io ny tsindrian'i Paoly hoe lazany tamin'ny fomba samihafa Jesosy no nahary ny zavatra rehetra. Izy tenany mihitsy no nahary ho azy izany. Ary ao anatin'izany somary tsindriana manokana dia Jesosy no tendren'Andriamanitra manokana
mba hanatanteraka ny famoronana. Ry mpiara-mianatra namana, mahafinaritra ny ilazan'ny Paoly fa mbola lazainy azy eo ambany io fa ao aminy no haritany zavatra. Le haritany zavatra rehetra tsy le tsy fe-potoana izy io. Fa le haritany zavatra rehetra dia lazainy hoe izy no mampitambatra, izy no mampiray, ary izy zany no talohany lahy matoa satria izy no mampiray. Petraka ny fanontaniana amiko aminao, move tena hita eo amin'ny fiainantsika izany Jesosy mampiray antsika izany. Tena hita eo amintsika ve fa Jesosy no lahy matoa antsika eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Dia toy izany Paoly tsy nizana teo anie Paoly e. Ozy ny voalaza amin'ny 9:20, izy no lohan'ny fiangonana. Avarina mieritreritra zany, inona indray ny tiany Paoly lazaina amin'ny hoe lohan'ny fiangonana, inona ny hevitro ny loha? Raha izay ny zavatra resahana indray ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Raha vao miresaka hoe loha moa zany dia tsy maintsy azo zany faritra ambony. Io zany no maninona? No mitarika. Zay zany le izy. Satria ohatra zany hoe miresaka sika zany filoham-pirenena. Dia io zany mitarika n'inona? Mitarika Tarika ny firenena manokana zany io. Dia eto zany le hoe loha dia sarany ohatra maneho n'inona izy? Fitarihana. Fantanina mipetraka hoe ekenao fa io fa Jesosy n'inona izy? Hitarika ny fiainanao. Faharoa manaraka izay ihany koa dia nampiasaina ihany koa tao anaty tamin'inona izy? Tao amin'ny tamin'ny andron'ny Mosesy ao amin'ny Exodosy 20:5 dia nofidin'ny Mosesy zany lehilahy mahay tamin'ny Israely rehetra ka nataony ho lohan'ny olona hanapaka azy. Resahana tao anatin'izay ihany koa tao amin'ny Nomery 3:20 hoe lohan'ny fianakaviana ary fandriany Jesosy ho antsika ary fandrian'Andriamanitra antsika ary dia hoe hataon'i Jehova ho lohany ianareo. Zany hoe sika mihitsy zany natao inona izy? Hitarika ny olona eo amin'Andriamanitra. Resahana tao ihany koa hoe hifidy anankiray ho lohany ao amin'ny taranaka inona izy? Taranaka Joda sy ny taranaka Israely. Ary ny tena mahafinaritra dia zao le voalazan'ny Korintiana voalohany 2:7 manao hoe Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra. Sady lahy matoa no loha no fiandohana. Ary mahafinaritra hoe tena hitarika. Zava-dehibe zany Kristy mihitsy zany no mitarika. Ry mpiara-mianatra namana, amin'ny mahalohan'ny fiangonana Jesosy ary zany dia izy no mitarika. Izy no manoro, izy no mamelona ao amin'ny fisainana rehetra, ao amin'ny tolo-kevitra rehetra mba hitombon'ny fiangonana ho amin'ny fahatsarana rehetra. Fanontaniana kely mampieritreritra dia hoe avelako Jesosy hoe ny mitarika ny fiangonana. Tena zay ve ny sary misy amin'izao fotoana iainantsika izao hoe tena Jesosy ve no mitarika ny fiangonana? Mampieritreritra izany zavatra zany fa i Paoly koa nefa na izany zany aza dia nampitovy ny fiangonana amin'ity vatantenantsika ity. Ahoana indray ny ilazany Paoly an'izany amin'ny Korintiana voalohany 2:20 manomboka ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 dia manorotsoritra ao Paoly ny hoe tahaka ny tena iray ny fiangonana anankiray. Ahoana ny azo lazaina mikasika an'izay ry Zimianadahy? Araka ilay voalazanao teo hoe tena Kristy tokoa ve nitarika ny fiangonana. Raha toa ka izay ny tsapantsika ho antsika membre ao fiangonana ary indrindra ho an'ilay mpitarika ny fiangonana dia tsy hisy ny mety ho faratrano, tsy hisy mety ho fahatapahana. Indrindra raha vao tsy Kristy tokoa ilay mitarika dia mety misy ny manao tsinotsinona ny hafa na misy ny zavatra mandratra ny hafa dia lasa tsy hita e. Fa izao nefa ny hafatra izay ampitain'ilay Korintiana voalohany 2:20 tena iray ihany. Raha ohatra ka Kristy ilay loha dia rehefa tsy Kristy aloha zany ilay loha dia efa maty ilay fiangonana. Fa raha i Kristy ilay loha dia ilay rantsana rehetra eo amin'ny tena tsisy azo atao tsinontsina fa manana ny tombam-bidiny avy izy ireo na dia noheverina fa ny kely indrindra aza. Dia izay ny tiany Paoly ampitaina hoe iray ihany re ao amin'ny 7:20 izy dia izao no nilazany azy eo amin'ilay Korintiana voalohany 2:20 dia hoe ary ianareo rehetra no tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa
araky ny anjaranareo avy ianareo. De menaka fanontaniana rah hoe tsirairay zany. satria ny isika reo zany toy ny ratsambata zany fiangonana raha saiko misafidy ianareo androany hoe manana sa ve ianareo androany raha ohatra andeha to misy ratsambatana eny aminao esorina izy andeha to hoe tsika tsy maintsy misafidy ianareo androany izy any tianareo esorina mivatatenanareo aloha safidiko de tsisy asorina fa tsisy asorina mihitsy ka satria nahoana satria ilaina eo am'le vatana avokoa ny zavatra rehetra ilaina daholo. ary zay mihitsy ny tiany Paoly asongadina hoe manomboka hatrany amin'ny loza ka hatrany am'izay venenao ratsambatana kely indrindra de tena iray ihany izy ireo ary samy manana ny tombam-bidiny saingy zao nefa izy menada tsy nijanona hatrio Paoly fa zao lay lazainy Paoly amin'ny andininy fahavalambiny folo izy no lohan'ny teny de hoy izy no tena de ny fiangonana de nytoizana hoe izy ny voalohany de ny lahy matoa amin'ny maty efa nazava reo Kristy le lahy matoa tary aloha tary fa ina indray ny tiany ho tenena aloha izy no voalohany ary izy no loha lahy matoa amin'ny maty ina aloha ny tiany ho resahana hoe izy no voalohany tiany ho resahana zany de ny hoe lefa izy efa hatramy mbola nanorenana zao tontolo zao de efa voalohany tany voalohany Andriamanitra izy ilay Andriamanitra zany efa nahary ny lanitra sy ny tany efa tamin'ny voalohany zay ary izy ihany koa zany hoe lohan'ny taranak'olombelona rehetra zany hoe izy ny andohany zao rehetra zao tao amin'ny narinany zao rehetrarehetra zao zay ny ilazana azy hoe lohany voalohany tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany zay zany ilazana ilay hoe voalohany tompo-kevitra mihitsy izy zany tamin'ny famoronany fa zao na de ny taty aoriana zany de ny fiangonana ihany koa izy ny voalohany izy ny loza izy tsika teo tao amin'ilay hoe fiangonana teo izy mihitsy zany no lohan'ny fiangonana voalohany tamin'ny fitondrana zany fiangonana zany raha azoko tsara zany ny fanazavanao de hoe izy no niandohantsika izy ny andohantsika zany hoe itsika rehetra hoe zany taranaka Jesosy na ireo dadabe atsika efa nody manontany aza na de nefa taloha indrindra azy mikisaka tsika hatrany amin'ny Adamo dia zanak' Jesosy taranaka izy no voalohany ary ina kosa ary tia lazainy Paoly am'le hoe fa izy no lahy matoa amin'ny maty mahafinaritra le fantaniana lahy matoa amin'izy izy amin'ny maty ny zavatra mahafinaritra zany de zao hoe tsy hoe tombo-kevitra tamin'ny famoronana sy ny fanorenana ny fiangonana fotsiny Jesosy fa so efa nisy an'ity fahaty noho ny fitsanganany tamin'ny maty koa de mbola manao famoronam-baovao ndray izy ary tsy vitan'izay ihany koa tsy hoe nandresy ny fahafatesana noho ny tambony ota fa maneho amintsika ihany koa fa resiny ny ota ary manana fahefana izy hamorona antsika indray ho araky ny endriny zay zany le izy tsy Jesosy nitsangana tamin'ny maty voalohany fa i Mosesy fa i Jesosy manana inona ozy fahefana hanangana indray amin'ny maty zay zany mahatonga anazy hoe laha matoa amin'inona amin'ny maty ry mpiara-mianatra namana Jesosy ilay voalohany maro fa tsy Jesosy no ariana voalohany fa nefa resy lahatra nefa i Paoly fa efa nisy izy taloha nanorenana izao rehetra ary izy mihitsy ary no teny hoe fony tsy mbola hary i Abrahama dia efa izy de eto ihany kio Jesosy koa no lahy matoa amin'ny maty na de tsy izy aza misangana tamin'ny maty voalohany satria izy efa nisy ny fahafatesany Jesosy de efa voavolavola hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao ry mpiara-mianatra namana izy no fanehoana tonga lafatra n'ilay Andriamanitra tsy hita maso Jesosy no nahariana ny zavatra rehetra izy no lohan'ny fiangonana izy no lahy matoa amin'ny maty efa nisy hatr'izay Jesosy ka afaka hitentsika manao hoe izy no nandresy ny vahotana ary afaka mpandresy antsika tsirairay avy ny fizarana faro no resantsika rezy menadary zao
de mahafinaritra anahy ity mahafinaritra ahy ity amin'ny andininy faharoapolo sady izy le izy io Jesosy io a lay Andriamanitra tonga no averiko indray mandeha lay Andriamanitra tonga no Jesosy io lay zanaka io le nahatanteraka fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalay tokana mba tsy very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay de ozy hoe sady izy no ampiavanany ny zavatra rehetra aminy ka dia ny ranty amin'ny azy fijaliana no nanaovany fampiavanana inona le izy mianada no fampahirezana inona ny azontsika lazaina mikasika n'izany hoe Jesosy mampiavana ny zavatra rehetra ao aminy Jesosy mampiavana ny zavatra rehetra mampiavana ny zavatra rehetra ao aminy ina aloha le rehetra izao rehetra izao lazainy dia izao cosmos ngamba ny ilaza izao rehetra izao mierana rehetra mierana rehetra zany dia antony mahatonga zany hoe fampiavana zany Jesosy dia izao lay fitiavan'Andriamanitra tiantsika Andriamanitra ary izao rehetra izao mihitsy tsy ny olombelona ihany izao rehetra izao a dia tian'Andriamanitra ary noho izay fitiavan'Andriamanitra izay dia nahafoy zavatra rehetra koa Andriamanitra mba hamonjenantsika inona ary zany tsisy afa-tsy ilay hoe ny vahaolana zany amin'Andriamanitra dia izao hoe mba hahafahan'izao rehetra izao mahazo ny fanavotana sy ny famonjena dia nomeny ny zanany lahy tokana araka ilay voalaza teo eo indrindra zany ilay hoe rehefa nomena an Jesosy izay asa izay iraka izay nanakinana iraka lehibe zany Jesosy a ny famonjena izao tontolo izao vokatry ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ary eo indrindra ny hoe izy ilay nomena io dia nanakinana ndraikitra ary no tanterahany Jesosy ihany koa zany a no ny fitiavana izao rehetra izao ihany koa fa nahoana ary nisy ny fampihavanana satria tiany isika tiany hovonjena isika raha somary mijery lesona kely tsika dia zao rehefa niantona teo ambony azy fijaliany Jesosy a ina ny zavatra nitsanga tany an-danitra talanjony sy ory ny anjery rehetra fa ahoana izy arak'Andriamanitra maty kanefa rehefa nyteny hoe vita le izy a dia tsapany amin'izay fa nanana zotsika olombelona andovany inona fiainana mandrakizay tafaverina indray zany amin'izy amin'Andriamanitra zay zany tena mazava-dehibe n'ity hoe mampiavana ity tiako ambara zany dia zao hoe azavarina amin'izao fiainana izao alao satria mandalo ny eto tsy azo anderana alao ny antehatra amin'Andriamanitra ry mpiara-mianatra namana betsaka ny olona no manana fifaliana mametraka teny takan'izao hoe mahery ny rahan'i Jesosy zava-dehibe tokoa zany marina zany satria Paoly dia nilaza mihitsy ka dia ny rany teo amin'ny azo fijaliana no nanaovany fampihavanana asa re raha ny malagasy ray manontolo re mba mahatsapa an'izany raha ny mpiaramonina iray manontolo hoe samba mahatsapa an'izany raha ny fiangonana iray manontolo hoe samba mahatsapa an'izany raha ny ao atokantrano anankiray re samba mahatsapa hoe ny rany Jesosy ny eka nalatsa no fampihavanana anahoana ny fiaramonina inona ny fanapa-kevitra raisina androany inona ny fanapa-kevitra azontsika raisina amin'ity androany ity inona ny fanapa-kevitra raisinao androany sady teny farana inona ny fanapa-kevitra raisinao androany inona ny fanapa-kevitra raisin'ny mpiara-mianatra rehetra amin'ity androany ity manokana dia nahatsapa hoe ambonin'ny zavatra rehetra tokoa Kristy zany hoe rehefa mahatsapa an'izay dia manao azy ho lohany eo amin'ny zavatra rehetra izay ataoko na ny asa ozy izy ary amin'ny taridalana hafa any ny asa izay atao ny zavatra rehetra izay ataoko isan'andro dia ametrahana anazy ho lohany ho amboniny zavatra rehetra izay zany ianao fanapa-kevitra ary tiako raha samy andray fanapa-kevitra mety tsy hitovy amin'ny any ianao fa andray fanapa-kevitra fotsiny hoe anao an' Jesosy ho lohany ho
ho ambony ny zavatra rehetra ary hanaiky azy amin'ny zavatra rehetra izay atao. Tompoko. Mahafinaritra ny lesona. Fa matoa zany Davida ny teny hoe Jehovah no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Raha tianao tsy hanan-java-mahory amin'ny fiainana. No azo antoka dia amin'ity fiainana mandalo ity, dia atao voaloha laran'Andriamanitra. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isaorantsika Andriamanitra fa nomena antsika ny fotoana mety androany ka nambarany tamin'ny fomamizinizina tamin'ny fiarahantsika mianatra teto fa Kristy ilay endrik'Andriamanitra tsy hita. Izy no lay matoa talohan'ny zavatra rehetra. Izy no lohan'ny fiangonana, izy ilay voalohany, izy ilay mpampiavana. Hoy ny fanambarany ity mpanoratra anankiray Ellen White manao hoe Andriamanitra feno sy tanteraka Jesosy. Andriamanitra feno sy tanteraka ambarany tenin'Andriamanitra Jesosy. Ho anao, ho aho, samy teny zany kovy androany. Ka ametraka azy ho ambony ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra hitahiry ny fanapahan-kevitra raisina koa. Andao ampitoviana ny fanapahan-kevitra. Andao ampitoviana ny fanapahan-kevitra. Andao Jesosy no ataontsika ambony ny zavatra rehetra. Rehefa Jesosy no ataontsika ambony ny zavatra rehetra, dia hoy izy hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny mampahery ahy. Andeha hiaraka hivavaka isika amarana antsika izao fotoana izao. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra tsara, maneho ny fahatsarana rehetra amin'ny fiainanay ianao. Nomenao anay ny fotoana fa nandinika ny tenao tamin'ity androany ity, ka nitarihinao ny safidinay mba hametraka anao ho ambony ny zavatra rehetra. Ity izay Andriamanitra manaiky an'izany. Tsy vitanay anefa izany satria malemy ihany izahay, voafetra, fa mangataka kosa ny fanahinao masina mba hitahiry hitarika anay amin'izany fanapahan-kevitra izany. Mitahiry anay mandrehitra ity sabata ity. Tononona sy angatahana ny vavaka nohony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.